Desire Ramakavelo tokony hitandrina ny fanjakana isoroana ny korontana. Fanampiana azo tamin'ny coronavirus tsy misy tatitra mazava avy amin'ny fitondrana. Raime fety ny asa tsy zarizary ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Amkafaliagna no hitsidiana ny tokantranonao tompo kilasy tompo vavy amin'ity matonaly ity joma voalohany volana May taona 2024. Magnano mbola tsara atsika jiaby tonga soa ato amin'ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra antsika dia ny tatitra avy eny anivo ny CCO Covid-19 eny Ivato nondesintsika manomboka ny vaovao. Nisy olona efatra vaovao indray no fantatra fa mitondra ny tsimkaretina coronavirus taorian'ny fitiliana izay natao azy ireo. Ny ampiro ihany koa ny sitrana tamin'ity niany ity izany hoe 2.30 zany no isan'ny olona nahitana ny tsimkaretina coronavirus teto Madagasikara hatreto ka ny 4.90 amin'ireo dia efa sitrana ary ny 7.30 kosa mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly. Fa vaovao makasika ny politika dia naneho ny heviny makasika ny fitsaram-bahoaka sy ny korontana any amin'ny faritra ary ny tsy fampian'ny serasera eto amintsika tamin'ity androany ity ny generaly Desire Ramakavelo. Nanangona n'izay vaovao izay androany Ravrazafy Mahenina eo amin'ny sary ny Toky Ramarolahy. Olona telo no fantatra fa namony no tisatisa nisy teo anivon'ny fiarahamonina tato anatiny iray volana. Polisy iray no maty ny fitsaram-bahoaka tany Ambanja. Olona roa kosa namony tany Ambovombe voatifitra nandritra ny tisatisa nisy teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Teratany Indiana iray nisy nakankery ny alatsinainy teo. Misy antony avokoa ireo rehetra ireo hoy ny mpandinika andraram-pirenena. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy ny fahasorenana amin'ilay hoe fahaverezana asa, amin'ilay tsy fahampiana, amin'ilay fizaharana rehetra marina fa ny fanjakana manampy. Fanajana zany ilay fanampiana ataon'ny fanjakana misy filaharam-be. Hoe mety adiny fe zany hoe rendradrareny zany tiako lazaina miteraka fahasorenana tsy mety miteraka lonilony. De tadio tsara fa rehefa ao anatin'ny fahasorenana tsy lonilony ny olona tsy mahafehtena tsony. Azay mahatonga andreny fitsaram-bahoaka ireny. Zavatra tena tokony hitandremana tsara zany zao de hoe ampiaro ny lalàna fa mitena tokony ho izy tsy hiteraka fahasorenana sy lonilony ka hahatonga ny olona hanao fitsaram-bahoaka. Fa raha sanatiny vava amin'izao fotoana izao manomboka mihetsika ny vahoaka ka isy fitsaram-bahoaka tsy fantatra izay letra. Ao anatin'ny fotoana tena hoe mitodika aty amintsika malagasy mason'izao tontolo zao. Zao indrindra ny tokony ahaizantsika amin'ny fehitena. Dra zany apetrako tsara. Raha vao mitena zany ny fehiteny zany tsy ny vahoaka ihany fa ny tompona ndraiky sisa tsokajiny sisa nambaratongany mihitsy. Mahay mifehitena fa pitika afo kely fotsiny de mandoro ny rehetrarehetra. Mipetraka hatrany ny fanajana ny fihibohana sy ny fanaovana ny arovava ary ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tokony jerena nefa ny fanatanterana izany fa tsy atao anterisetra fotsiny na koa fanararotam-pahefana. Tandremo tsy andaraka ilibeta. Fa ho avy izy zao satria fahasaranana maro loko isan-karazany tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo zao. Tsy ny tokony hitandremana. Le izy iny za zany miteny foana tsy ny malagasy tokony tsy manara-dalàna. Fa teren'ny zava-misy ahoana moa marina fa misy ny hoe tsy maintsy mihiboka efitra ray olona valy ny ao anatiny. Ahoana ny tsy ho tonga ny fahasorenana, ahoana ny tsy ho tonga ny lonilony, ahoana ny tsy ho tonga ny karazana hoe herisetra mihitsy aza ao anatiny. Fa mahatonga ny olona mbola miteny foana hoe ka zao satria anao mbola mipetraka amin'ny trano malalaka, satria anao mbola misakafo isan'andro, satria anao mbola hoe miadana sy finaritra. Fa ny olona teren'ny zava-misy eo amin'ny fiainana tompoko tsy hitovy aminao aza toroaham-bato reny olona reny. Fa tena teren'ny zava-misy tompoko fa aza toroahana vato izy. Za tsy manao hoe aza manara-dalàna fa mipetrahanao amin'ny toerany. Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany fantatra fa ny rarakopana tatoato tao anatin'ny iray volana mahery izay ny fanampiana azon'ny Madagasikara. Mikaiky ny ataony antso no ataon'ireo mpanao politika ny amin'ny tokony isin'ny fangaraharana eo amin'ny fitantanana n'ireo vola azon'ny Madagasikara ireo. Germaine Menjanaro nanao fanadadiana makasika an'izay eo amin'ny sary ny tahiriny aina ranariny iriny. Varomora, tsena mora, tosika fameno, vatsitsinjo.
ireo dia karazana anarana fanampiana nivoaka tao anatiny iray volana mahery kely izay anyka misavoritaka atramin'ny vahoaka malagasy atreto mantsy dia tsy tena fantatra mazava hoe iza amin'ny vahoaka malagasy no tsara vintana na azo sy nisitraka ireo fanampiana ireo petsaka no menomenona ireo olom-pirenena sahirana fa atao fitaovana akana ireo fanampiana ireo fotsiny atao amatsiana ny vahoaka malagasy le izy amin'izao confinement zao fa gaga ny vahoaka nakaiza le vola ary raha mba misy olona mahazo azy apapirin'ny olona eto Madagasikara nazo azy dia olona tranisa voafaritra tsara be le olona hoe lazaina tena marefo inona moa le olona tena marefo ny vahoaka malagasy ray manontolo angeny efa marefo efa tsy minakanina tsy miasa tsy mandray-karama tadidio fa ny valopolo isan-jato ny vahoaka malagasy mahantra fa mbola nasian'le confinement vao miasa mahantra nefa tsy mahita kory le fanampiana azo avy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy avy any ivelany ny anaran'ny vahoaka malagasy no nazahoana ireo fanampiana ireo karariny raha mahafantatra ny fomba nandaniana ilay volabe azony ny vahoaka malagasy izay dia ametraka fotsiny hoe lazao amin'ny vahoaka ny marina momba n'ireo vola ireo fa vola am-bahoaka ireo satria raha natao ny kady tsotsotra raha ny vola azon'ny fanjakana malagasy atao amatsinan'ny coronavirus ka naverina ray taona ary ny confiné ny vahoaka malagasy tsy lany le vola androany voalohany volana May no ankalazaintsika ny fetin'ny asa amin'ny antsika malagasy moa dia nambara fa fitsaharana fotsiny ihany no ieverana n'izany voalohany volana May izany raha araka ny tantara nefa dia nisy ny andohany ny daty ny voalohany volana May ity nanao fanadihadiana manodidina an'izay indrindra androany no menandriamana misata sy Andry Rakotomalalo raha ara-tantara ny jerena dia tamin'ny voalohan'ny volana May taona 1970 no nipoiran'ity fankalazana ny fetin'ny asa ity tao Chicago ary natao mba hanomezana voninahitra ny fiandohan'ny tantarany. Ny voalohan'ny volana May dia fiandohan'ny andro fiasana amin'ny orinasa maro any États-Unis tahaka ny hoe fidiran'ny mpianatra ary tsy mifarana mihitsy raha tsy herintaona ao aorian'izay. Teo dia nisy ny fitokonana izay nataon'ireo mpiasa tao amin'ny orinasa MC Cormick tany Amerika, orinasa izay miompana amin'ny sehatra industrialy hitakinan'ny valora izay tsy hiasana. Ary io daty io ihany koa dia antsoina hoe Moving Day, izay tarihana syndikalista maro ary misy 4 alina sy 3 hetsy. Nisy ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny zareo sy ny mpitandro ny filaminana tamin'izany ary nahafatesana mpitandro ny filaminana maro noho ny fipoahan'ny bomba teo anoloan'izy ireo. Nisy ihany koa ireo mpiasa 3 tao amin'ny orinasa izay namoy ny ainy. Andro vitsy tao aorian'izay dia nosamborina avokoa ireo syndikalista mpitarika amin'ny fitokonana tao anatin'izany i Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel, Austin Spice ary Louis Ling izay voahelika ho faty. Ho fahatsiarovana izay antsoina hoe Martis Chicago, ny voalohan'ny volana May dia voatondra amin'ny taona manaraka ho andro-tolona izay niantsony sendika ampiatoana ny asa. Lafim-baovao hafa kosa dia tsy ho afabela i Madagasikara fa tsy maintsy iaina ao anatin'ny voka-dratsin'ny krizin'ny coronavirus izay miseho amin'izao fotoana izao. Nanome sosokevitra momba izay indrindra androany ny Cercle de réflexion des économistes de Madagascar na ny CREM nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny maraindray teo teny Antsahavola. Miradora Benjamina no teny antoerana mitatra ny andindin'izay eo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Raha misy ny vanim-potoana tokony ampiroboroboana sy ampiroborobo ny famokarana anatiny dia amin'izao krizy Covid-19 zao. Tsy azo lavina fa isy fiantraikany be amin'ny toe-karen'ny firenena izao krizy zao. Dia tsy maintsy hiena aloha ny ari-karena fahobe na ny croissance économique. Raha ny fahitahitan'ny mpahay toe-karena azy dia raha ny prévision antsika amin'ity taona ity 5,4% dia mety ho any amin'ny 2% any zany io raha toka mitarazoka be ny fiantraikan'izao coronavirus zao maneran-tany. Ka raha miena 2% zay io dia misy fiantraikany BDP any amin'ny taux de chômage, any amin'ny budget de l'État, any amin'ny investissement, any amin'ny création d'emploi. Dia zay zany mila hoe teny izao tsika dia efa mila mieritreritra plan de relance.
azo atao tsara nefa ny manalefaka izay vokatratsy izay amin'ny alalan'ny fanomezana tombon-dany ireo mpandraraha malagasy fepetra maro ny tsy maintsy apetraka mazava tsara izay iarahana amin'ny mpandraraha sy ny fanjakana ihany koa tanjona ny azony ny tsiraray tombony taonan'izao ahafahantsika mamokatra amin'ny alalan'ireo le fomba maro isan-karazany voalaza teo na ny any amin'ny tsy manara-dalàna na ny manara-dalàna secteur informel na ny secteur formel mba ahafahantsika zany a mahazo an'izay vokatra zay mahazo antoka fa mahazo vokatra daholo eto Madagasikara na eo amin'ny ara-tsakafo io eo amin'ny ara-pitafiny io sy ny maro isan-karazany ataontsika hoe PPN zany a de tokony isika ihany no mamokatra an'ireny amin'ny taona ho avy de izay zany a no raha misalahany rehetrarehetra mba ahafahantsika manatratra an'izay tanjon'izay ary ny antenaina moa dia mba ho isan'ireo firenena anondranytsika afaka dimy taona any farafahakeliny ary zay no mahatonga anay nanantitrantitra teo fa zava-dehibe loatra ny fanaovana ny industrialisation ho any amin'ny CAPRI na maro isan-karazany fa tsy ny minina rery ihany zay misy amin'izao fotoana izao zany fa tokony zany tsika mamokatra betsaka ho an'ny eto toerana aloha sy ahondrana rehefa avy eo fa eo amin'izay setry ny datin'andro androan'izay hatrany dia nanaja ny fepetra ny fe ny fiboana ny mpiasa malagasy tamin'ity androany ity na dia andro ny mpiasa aza moa ny voalohany volana May tahaka izao dia ny fetena ny mpiasa ny avaka ity voalohany volana May ity araka izany no ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana eto amintsika teny Anosy no nisy ny hetsika izay nataony randrana sindikaly mbola vaovao tateriny Miradora Benjamina hatrany eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Niavaka ty fetin'ny mpiasa taona 2024 ty. Vokatry ny krizy nateraky ny coronavirus mantsy dia Amanarivo n'ireo mpiasa ny voatery tsy maintsy natsahatra tamin'ny asany. Tsy isan'ireo mba nigoka ny fanomezana avy amin'ny fanjakana ny ankamaroany. Nanamariana ity andro ity dia novain'ny sindika ny hetsika. Natsahatra ny filaharana sy ny konferansa maro samihafa fa nitodika manokana tamin'ny vonjy vako an'ireo sahirana ny firaisankina an'ireo sindika malagasy na ny SSM. Dia amin'ny maha-syndikalista sy mampiasa zany dia tsy azo lalovana fotsiny zany fetin'ny asa zany dia zay mahatonga anay manao zao fankilazana ny fetin'ny asa. Inona ny zavatra natao? Nanao tsipaipaika izay dia nafana ny vidy vary ray kilao amin'ireo sachet zany vary ray kilao, savony, chocolat, bombo mba ahafahana miara mifaly amin'ny andro androany zany na dia efa hoe tapakibo aza ny ainan'ny mpiasa amin'izao fotoana izao dia nanao an'izay tsipaipaika izay ny mpiasa satria nandritry izay amena 5,000 andro zay tsy mbola nahazo fanampiana mihitsy ny mpiasa avy any amin'ny fanjakana tsisy mijery mihitsy zany ny mpiasa dia zay zany ny ampitainay amin'ny fanjakana hoe efa mijery anay samy anay ato ny fanampy dia aizany mba fanampiana avy any aminareo ary mitaky an'izay zay satria ny sehatra rehetra mahazo daholo fa maninona tsy mba jerena ny mpiasa. Miandrandra fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana ireto mpiasa malagasy reto. Tsy tokony ho ankinina fotsiny amin'ny mpampiasa mantsy no avin'izy ireo satria dia misy ireo mpampiasa no manao ditiko fe lehibe eo anivon'ny orinasany. Tsy sitrapon'ny mpiasa nge no tonga amin'izao confinement zao fa ohatrany hoe dity dia tsy maintsy makatoa izy zany dia zay no mahatonga le hoe tokony ho jerevana akaiky mahakasika andro zareo zany. Tokony fampiresaka ny andaniny sy ny ankilany zany tsy misy fampiroboroboana ny dialogue social zany eo amin'ny toeram-piasana fa ohatrany hoe fanapahan-kevitry ny mpampiasa irery ihany. Dia rehefa ohatra ka hoe tsy manana congé tsony ianao dia tsy maintsy tapahany karamanao. Ny antsoava atao amin'ny fitondram-panjakana dia hoe aza atao tsinitsinina ny mpiasa fa mandohetra ary mandohetra hatrany takina foana ny isam-bolana dia amin'izao zany fotoana izao amin'ny amena zao tokony ho jerena ny momba ny mpiasa ahafahany ny orinasa mandony karaman'ny mpiasa ary mila mahazo an'ilay fanampiana be tabe reny koa ny mpiasa satria ny sehatra rehetra na ny sehatra mamofaty aza mahazo koa maninona ny mpiasa mandohetra indray no tsy omentsika. Fa eo amin'izay sehatra izay hatrany ankalazaina isaky ny taona ary sokajiana ho andro tsy fiasana nefa andraisa-karama ny voalohany volana May izay fetin'ny asa izany hoe voakasika manokana ny mpiasa rehefa vanim-potoana tahaka izao. Aiza ho aiza ary ny anjara toerana sy ny zony ny mpiasa raha ny eto Madagasikara no resahana raha tsika ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Voalohany volana May fetin'ny asa araka ny voatondra ao anatin'ny almanaka. Ny fanindran-dalana amin'ny ame anara-pahasalamana izany tamin'ity taona ity teto Madagasikara. Ame anara-pahasalamana izay nisy fiantraikany betsaka tamin'ny asa fitadiavan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto amintsika manko,
tsy vitsy ny orinasa izay voaterina nena ny isan'ny mpiasa na nanajanona mihitsy ny mpiasa tao aminy. Betsaka tamin'izy ireo no nitarainy satria tsy voahaja ny lalàna mifeny asa eo am-panatanterahana an'izany. Tsy voaresaka intsony ny momba ireo miasa tena izay miaina ao anaty krizy tanteraka amin'izao satria mikatso ny toe-karena. Iray volana mahery ny hiboka teto Antananarivo, tsy misy tsy mikolay amin'ny hamafin'ny fiainana. Ny fanjakana manao fampanantenana tsy tanteraka amin'ny vahoaka amin'ny resaka fanampiana. Zara raha misy manko ireo karazana fanampiana no irairaina ary ny sasany na dia nisy aza manao motro ny satra na hoy ny fiteny miredareda mboalohany fa malaky levona. Ny alohany natafidirany valanaretina teto Madagasikara nefa tao anatin'ny herintaona teo eo izay tsy mety ahitam-baolana ny zavatra sedrain'ny orinasa maromaro eto Madagasikara tahaka ny an'ny Kraoma izay mbola mitohatra amin'izao ny tolona ataon'ny mpiasan'ity orinasa malagasy ity. Tsy adinointsika fa vaovolana vitsivitsy monja izay no renim-pianakaviana mahery ny 700 no tsy maintsy nijanona tamin'ny asany noho ny fikatoana ny PMU Madagasikara. Aiza ho aiza ankehitriny ny momba ireny mpiasa very asa nefa mamelona ankohonana ireny. Hatraiza ny fahafahan'ny mpitondra manampy ny vahoaka malagasy manoloana ny fitotongana ny toe-karena eto Madagasikara. Mirara kompana ny vola fanampiana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny firenena vahiny ho an'ny Madagasikara, indrindra fa amin'izao ady amin'ny aretina COVID-19 izao. Manao fanamariana ny fikambanana isan-karazany sy ny fiarahamonim-pirenena fa tsy misy mangarahara ao anatin'ny fitantanana ireo vola ireo. Ny vahoaka madinika hatrany no mizaka ny tena fahasairanana satria sady tsy afaka miasa ankalalahana no tsy mahazo fampitaovana na ny mpiasa teny io na ny amin'ny orinasa tsy miankina na ny an'ny mpiasa-panjakana aza. Fanohitra ny fampandrosoana ny firenena iray ny mpiasa ao aminy. Eto Madagasikara, tsy zarizary ny momba ny mpiasa amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny voalohany volana May tahaka izao no tokony anehoana fa manana ny lanjany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpiasa eo amin'ny sehatra rehetra. Fa lafim-baovao hafa kosa dia mitana ny laharana voalohany eo amin'ny sehatra be mpanjifa indrindra ny fanodinana sakafo sy ny fivarotana karazan-tsakafo na manta io na masaka tato anatin'ny iray volana mahery no tena nahatsikaritra an'izay. Anao fanadihadiana manodidina an'izay indrindra androany Ravirazafy Mahenina sy Tokira Marolahy. Raha vao niditra tao anatin'ny fihiboana ny faritra sasany teto Madagasikara, ny roatra nanangona sakafo sy ny vidy ireo heveriny tsiraray fa sakafo anampy ny hery fiarovana ny ankamaroan'ny olona. Raha ny lamaody aloha tsy hoisy mihitsy satria tsy maintsy ny sakafo an'ny ankohonana. Raha mahita fa angamba tsisy fidiram-bola mihitsy tamin'ity iny tojony aretin'izao tsika. Tena nahena daholo mihitsy ary tsy noeritreretina mihitsy izay renjarenja ankoatran'ny sakafo. Legioma, voankazo sy ny PPN no tena be mpanjifa eny an-tsena. Somary nahitana fienany ny vidin'ireo entana ireo no nitaotry ny mpamboly sy ny mpamongady ho tratry ny fatiantoka noho ny fahasimban'ny entana. Tapakandro rahateo no mivarotra. Misy ihany aloha ilay izy raha mba hoe menanina parivandro zany dia zay mba mahalafo misimisy. Zao 10 kilô no entana fa mbola misy mipody amin'izany fa tsy lany daholo. Dia efa 30 eo lany arakaraka. Efa laharon-jato sy arivo sisa amin'ny prix amin'le hoe tsy dia manam-bola intsony ny olona le tsy afaka mivarotra. Zay ny tena manana le izy. Ankoatr'izany ny vary, ny menaka, ny voankazo moa zany tena mandehabe aloha hatseto. Ny voankazo aloha miakatsakatsy satria tsy mitovy amin'ny entana ankoatsy ny eny amin'ny épicerie fa voankazo satria misy vitamine dia miroboka ny olona mividy daholo. Tsisy ny asa tokony atao aloha dia tsy maintsy mivarotra daholo ny olona. Miatkely noho izany ireo sehatra hafa afaka hiafiana toy ny fanjifana ny lamba. Ho an'ity fivarotana iray ity, akanjo iray isan'andro ny lafo amin'izao fotoana izao raha 10 isan'andro izany tany aloha. Raha ny fahitako an'ny olona aloha amin'izao tsy dia tena hoe morona loatra te amin'ny resaka hoe fitafiana sy ohatr'izany. Ohatranay mantsy izao mivarotra akanjo ny tena asanay. Dia tena tsy dia tena hoe mianjera loatra ty izy aloha hatramin'izao fa lasany amin'ny resaka sakafo sy ny sakafo andavanandro ohatr'izay daholo aloha izany ny anjehan'ny olona amin'izao fa tsy any amin'ilay rendrarendra hoe resaka fitafy sy ohatr'izany. Hita mihitsy ilay izy hoe misy fihenana ilay mpanjifa. Betsaka izany ny olona ny hena izany
toka hoe nena zany raha mifahitana satria alohan'ny olona any amin'ny sakafo aloha ny enjehana. mitaraina ireo mivelona mivarotra friperie tsy dia mahasarika ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ny lamba. Mirona kokoa makany amin'ny sakafo ny olona dia tsy dia mandeha tsenana friperie. Ho an'ny sehatra ny fitaterana, ireo mpitatitra entana no tena mahazo tombona ny laza ho matiantoka kosa ireo taxi be sy ny taxi. Ho an'ireo tranom-pivarotana lehibe manao fanaka, akojakoja an-dakozia sy ny maro hafa, misy ny manao fihenam-bidy amin'izao na koa manatsara kokoa ny tolotra ho aminy mba hisarihana ny mpanjifa. Vaovao mahakasika ny fitaterana kosa dia misy ny fiara izay tsy manara-dalàna amin'izao anatin'ny fihiboana izao ary dia mitondra mpandeha antsokosoko izy ireo. Ny tranga teny amin'ny faritra Ambohimanarina iny izany toe-javatra izany tamin'ity androany ity. Noro fitiavana no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny tahirin'ny aina ranaryniriny. Fiara marika Sprinter iray indray no trateky ny polisy teny Ambohimanarina androany ariva nitondra mpandeha antsokosoko saika iondrana any Marivoay. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny polisy no nahafantarana fa tsy nisy taratasy mazava sy ara-dalàna ity fiara ity izay milaza ny antondihany. Tsy nahitana boky misy ny lisitra mpandeha ihany koa na ny manifold ary indrindra ny taratasy avy amin'ny mpitsabo mikasika ny fahasalaman'ireo mpandeha ivoaka ny renivohitra. Manoloana izany, amin'ny mahafandikan-dalàna ny tranga toy izao, voatery no giazana avy hatrany ety anosipatrana ilay fiara ary nampidirina fourrière. Vaovao mahakasika n'izay resaka fitaterana izay hatrany saingy ho an'ny Fianaratsoa kosa tsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, mbola tsy voavany olana eo amin'ireo mpamily fiarakaretsaka sy ny eo amin'ny fitantanana ny tanàna ao Fianaratsoa. Andeha rahantsika ny toy ny raharaha momba an'izay tatery ny MBS avy any Fianaratsoa. Kajikajy politika sy fikatsahana tombotsoa an'olombintsy izay nazo lazana ny disadisa nisy teo amin'ireo mpamily fiarakaretsaka sy ny avy ao amin'ny fitantanana ny tanàna. Araka ny feonandeha teny anivon'ny fikambanana dia efa nisy ny olona izay efa voaomana sy ny volavolainy zareo avy ao amin'ny fitantanana ny commune hitantana ny fikambanany taxi eto Fianaratsoa. Zany nahatonga n'ireo mpamily fiarakaretsaka ny fanometana ny ankanapakapeo amin'ny tsirary ny mahazo azy ireo. Rehefa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompona raikitry ny commune dia nahatsiaro ny terenankolaka izy ireo amerindray ny fifidianana izay efa natao eritaona lasy izay. Raha tsy ahivona dia fikambanana mijoro ara-panjakana ny fikambanana 3F izay ivondrona ny mpitondra fiarakaretsaka rehetra eto Fianaratsoa manana ny sata mifehy azy ary efa nankatoavo ny fanjakana. Fitakiana sy fiarovana ny tombontsoa natao saingy fanerena sy fandravana ny birao no azo. Ny fandaminana ataon'ny commune moa zany dia amerina fifidianana izy zareo. Nefa izahay efa manana filoha lany ara-dalàna izao efa pirofo izao hoe vahoaka marobe ny tonga eto manoana président mamy. Dia nefa ry zareo zany miteny hoe averina indray mpandeha ny fifidianana dia amiroa hono mifidy. Ary mihizingizina mihitsy zareo ny hoe hanaovana an'ilay fifidianana izay tsy matahotra. Fa ny anay kosa angamba moa hoe moramora kosa ny hoe manatevina nefa misy ny toy izay vao hanorina vaovao. Kontrolena zany zay hoe zay tsy fiditsony fa efa io ny anay. Rehefa tsy fidinareo dia anareo izy zany anareo zany. Natao ary ny fifidianana voapirofo fa iray tsy mivaky ny fikambanana fiarakaretsaka eto Fianaratsoa. Lany tamin'isa mavesatra ny filoha izay efa nitantana hatramin'izay. Nahazo vato 1,400 tamin'ireo mpifidy 4,300 nanatrika n'ity fifidianana ity. Tsy nampoziny avy ao amin'ny commune izao voka-pifidianana izao. Ary mbola tsy vita akory ny fifidianana dia efa naray antso sahady ity filoha teo aloha ity fa raha mbola izy no landy dia isy ny fiaraha-mitantana amin'izany fikambanana izany. Asa na inona loatra ry ny tombotsoa ao anatiny ka mahatonga ny commune hanao ambiletra hametraka olona iray tantana an'izany fikambanana izany. Fa vaovao avy any Fianaratsoa izay hatrany mahazo vana amin'izao ny fanapara-pahefana izay ataony ao anivon'ny fitantanana ny tanàna ny Fianaratsoa amin'ireo vahoaka ao an-toerana. Misy mihitsy ny fikasihan-tanana tamin'ny izany. Rahantsika hatrany ny taty-baovao. Maro ny latsa-panenenana amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eto Fianaratsoa ny resahana. No irairaina mafy nandritry ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo fa raha tsy mitovy loko amin'ny filoha ny be ny tanàna izay ho lany eo dia ho sarotra ihany nisy ny fampandrosoana. Fanampara-pahefana, teny mahery, herisetra, zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary tsy misy mialamaina ny tsirairay fa samy mahazo ny anjarany. Ny 17 marsa lasa teo raha ataony fampatsahivana dia nisy mpivarotra izay noratrainy zareo avy ao amin'ny fitantanana ny tanàna. Ary nahiditra ponja mandrakandroany moa izany mpivarotra izany. Tsy vaozao entsontsika ny naheno ny teny mahery sy ny teny anavinavina izay re avy any amin'ny fitantanana ny tanàna. Ary tsy ela kory ary fa voamaly
tamin'ny fitakiana izay nataon'ireo fikambana ny fiarakaretsaka teto Fianaratsoa dia efa nisehoana herisetra sahady. Nisy ny fikasihan-tanana nataon'ny mpanolontsain'ny commune lany tamin'ny anaran'ny antoko mampara izay nikastanana ny filohany izany fikambana ny fiarakaretsaka izany. Fihetsika matedera kosa ny nasetry ny ankilany ho valiny ny herisetra niatra taminy. Nisy olona tompona andraikitra ao anivon'ny commune izay nikastanana ahy tany maraina. Kristianina ny tenako za tsy hitonga fa mahay mamela heloka fa nefa ny kosa tsy tokony izay nitondrana an'le izy hoe raha hevitra tsy mitovy aza asiana fikasihan-tanana re tompoko. Ny olom-boafidy ve ny tsy mahafantatra ny tokony ataony sa ny fahazahoana fahefana dia mampiova fomba fijery sy fomba fisainana na ihany koa izay mihitsy ve le fanovana dradradradraina sy nampanantenaina tamin'ny fotoana ny fampelesakevitra. Vaovao ny tranga mpiaramonina kosa nampalahelo ny zava-nisy tany amin'ny distrikany Andramasina androany. Araka ny vaovao voaray manko dia manangy raiky niaraka tamin'ny zanany Mianada no hita faty teny amoron-drano. Mitatra ny andindin'izay noro fitiavana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny anaranariny iriny. Ramatoa iray manodidina ny 13 taona no namony ainy tany amin'ny distrikany Andramasina fokontany Antsahantoby commune Ambohimiadana araka ny loharanom-baovao azo androany. Ny tena nampalahelo hita faty niaraka taminy ihany koa ny zanandroa Mianada vao 3 taona sy 7 volana ilay vavikely raha toa ka 2 taona ilay lahy kely. Atao amin'ny dobom-bazata ao an-toerana ihany no nitrangany izany. Namela afatra tamin'ny alalan'ny soratra teo amin'ity vato hita amin'ny sary ity ilay ramatoa manao hoe mafy loatra ny mahazo anay ka nahatonga ny olona ilaza fa faminotena noho ny fahamoizam-po no antony izao zava-misy izao. Nanokatra fa nadiadiana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana momba ity raharaha ity. Aorian'izay vao tena fantatra mazava ny antony sy ny ao ambadika izao tranga mampalahelo izao. Fa vaovao makasika ny fahasalamana kosa dia mbola tsy fongana ny coronavirus eto Madagasikara dia efa mamely koa nefa ny aretina tazomoka. Izao indray ny aretina antsoina hoe dengue. Any amin'ny faritany ny Mahajanga no voalaza fa efa misy ity aretina dengue ity amin'izao. Araka ny vaovao tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook androany. Mila mitandrina araka izany ny rehetra manoloana ny fisiany ity aretina ity. Ilaina ny manaraka ny toromarika rehetra ihany koa ho fisorohana an'izany fa indrindra ny fanatonana ny tobim-pahasalamana raha toa ka misy ny aretina na ny fisehony izany. Ny ity aretina ity izay miseho amin'ny alalan'ny lamosina mangotsoka, ny loha izay marary mafy, ny fiakarany maripana be ary misy ihany koa ireo malainkomana ary miafara amin'ny fandoavana mihitsy aza izany. Aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka mo ny aretina dengue. Vao afa kosa indray eo amin'ny sehatry ny finoana nanana ny nampiavaka azy ity andro ny zoma androany ity teto Madagasikara. Fotoana izay nanaovana ny hetsika ara-pinoana lehibe ho an'ny saramba-be ny olona androany maraina teto Antananarivo. Horantsika ny akon'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Tsy voatery ny fankafantatra saingy nentany ny finoana sy ny firaisan-kina ao amin'Andriamanitra. Maro no niara-ny entana teny andalana rehetra teny vao maraina ny zoma voalohany volana May. Nanandratra vavaka ho fifonana sy fitalahoana ny famindrapon'Andriamanitra ho an'ny malagasy rehetra. Ny ray feo ny ankohaka teny rehetra teny ireo kristiana rehetra androany. Tafiditra indrindra amin'ny hetsika fiarah-mientana ho fiatrehana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara izao natao izao. Saika nahitana olona ny ankohaka, nandohalika, niara-ny vavaka avokoa ny tanàna maro teto Andrenivohitra toy ny teny Mahamasina, Akadimbahoaka sy ny sisa. Tsy ny teto Madagasikara ihany no nanao izao hetsika izao. Efa nisy firenena vitsivitsy tany ivelany niara-ny rona tahaka izao ihany koa ny olona samy nivoaka ny trano, nameno ny arabe ny talao ny famindrapon'Andriamanitra. Nanampy izany i Madagasikara androany maraina satria mahatsapa fa ady iraisana maneran-tany ity valanaretina ity. Tsika manainga avy hatrany ndao hivavaka, ndao hiperan'Andriamanitra fotsiny androany hoe voninahitra izy ankala zao izy ame voninahitra izy satria noho ny fitsinginany atsika, noho ny fitantanany atsika, noho ny fiarovana atsika, zay mahatonga atsika mbola firenena miavaka. Jesosy miperanao zay androany ankalazaina eto ny anaranao, tsy menatra zay manandratra ny anaranao,
tsy menatra zay manome voninahitra ny anaranao fianao ny mpanjaka anay ianao ny tomponay ianao ny mpitaliky anay teranao zay andriamanitra mankalazanao zay fa andriamanitra lehibe anao andriamanitra mahery anao andriamanitra tsy misy mitohanao tsy misy azonao arina amin'ny falehibeazy anao jesosy amin'ny teranao zay miankoky ataonatreanao zay tena tsy menatra zay jesosy satria raha menatra zay dia ho avy ny fotoana dia menatra koa ianao noho ny aminay eo anoloany anjely zay mahatonga anay tsy menatra androany terany anaranao na dia ty andalambe ary zay dia tena manome voninahitra ny anaranao manome voninahitra anao zay jesosy eo fa vaovao eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena kosa anisan'ny firenena tena voa mafy vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus i Royaume-Uni tsy mitsaha mitompo manko ireo olona maty any an-toerana hatramin'izao ny andindin'izay tateriny noro fitiavana amintsika eo amin'ny rindrantsary ny tahiriny ainarana ary ny riny firenena faharoa mitondra faisana vokatry ny aretina covid-19 any Europa i Royaume-Uni efa natratraraka amin'ny 774 alina ireo maty ny coronavirus tamin'ireo tranga 354 sy 7 alina sy iray hetsy araka ny antotanisany voaka farany avy amin'ny ministerany fahasalamana raha araka amin'ny 74 alina ireo namoniainy teo aloha efa tratra izany tendry ny taremarika eo amin'ny fianaka ty valana aretina ity any antoerana hoy ny prime ministre Boris Johnson ny alakamisy 3 aprily manoloana izany nanitatra ny fepotoana fihiboana ho hatramin'ny 7 Meo avy izao i Royaume-Uni ho fisoroana ny fianaka ny valana aretina etsy ankilany niteraka olana goavana ara-ekonomika ara-sosialy ity aretina covid-19 ity any antoerana eo ihany koa ny ayay ara-pahasalamana tokony isy nitondry zotra sy ny lamina amin'ny herinandro avy izao mba ahafana mandamina tsara ny resaka fihiboana hoy ny prime ministre Boris Johnson mba ahafana ihany koa manarina ny toe-karena. Le confinement devrait être annoncé prochainement alors que l'objectif officiel de 100 000 tests par jour semble bien difficile à atteindre. Iny ihany koa no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ny tenako samandry mafo aby antsika jiaby tompoko lay sy tompoko vavy